vaovao mahakasika ny toetr'andro indray no arosanao amin'izao alina izao manolotra ny araba tompo lasy tompo vavy dia mbola ny alina izay hatrany no mitsoka eto Madagasikara fa malefaka izany amin'ny faritra sasany izay ny amin'ny toy izao ny Siperiany amin'ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso fa 5 ny volana Jolay 7 amby 2 anorana malefaka hatrany amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny izany hoe any Antalasy Analanjorofo ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa fa ohatriny fizavan'ny andianjavona aty amin'ny faritry ny avoatany ny faritra vadivavy fitovina sy atsimatsinanana ary amin'ny faritry menabe iny ho amin'ny rapitso tolakandro dia saika ibaliga be ny masoandro manerana ny nosy afa-tsy any Antalasy Analanjorofo mbola hitohy hatrany ny orana malefaka sy dia misy fihetsehany firy kosa ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso ny maraina zao dia 3 hatramin'ny 10 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny atitany any avaratry Madagasikara any dia mandina ny 20 na 20 degré ary ny any amin'ny faritra atsimo 13 degré celsius ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia misy fiakarankely ny maripana ambony 13 degré zany any Maivatanana ny aty amin'ny atitany 20 na 20 na 13 degré celsius ho an'ireo firenena nosy vitsivitsy ivelan'ny Gasikara ibalika be masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg any ifandimby amin'ny rahoan'izany any Paris, Milan, Nairobi, Comores, Seychelles sy La Réunion anoram-baratra kosa ny Maurice sy Bangkok dia mirary anao farany herinandro mahafinaritra indray izay eto amin'ny Météo Madagasikara ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.